dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray misaotra anao mandrakariva izay satria na dia tsapa fa tafiditra ao anatin'ny aizina sy ny kizo ary ny fiainana ny firenena. So ihany fa mbola eo ianao manana ny hery rehetra ianao tompo, ahafahana mampitsahatra ny ady rehetra, kanefa tao mangina ianao ary avelanao hitrango zany rehetrarehetra zany, tsy no sitraponao fa tianao mba ho tsapanay tompo, ny tombam-bidy ny fanapahan-kevitra raisinay tsiraray avy mba tonga saina mivoakanao mba hitodika tanteraka aminao. Mila fampahirezana ny olonao tompo, fanainao masinao ka hiasa mba hahaizany ny sambatan'olona mandry ny feonao ao anatin'ny orakorako zao tontolo zao. Tenena Jehovah ho fameno-ponamponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fala miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Raha ny marina isaky ny faran'ny herinandro ny tenako mitondra fampahirezana ao anatin'izao tambajotran izao, kanefa no toe-javatra mitranga eo anivon'ny firenena dia tsy mety mangina ny tena na tsy ary voatsindrona po manoloana ny fahakiviana mitraika amin'ny firenena. Tete hitondra ny anjara birika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika, fa na dia mafy ary ny zavatra andalova tsy miala Andriamanitra fa eo mandrakariva raha mahatsapitsika vanim-potoana. Tantaran'i Job amin'ny kristianina rehetra ary na tsy ny kristianina raha mahafantatra n'izany Job zany, fa tena nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra ke izy, ary tsy nanota tamin'olona izy, natahotra n'Andriamanitra tamin'ny fondrehetra izy, fa tsy nisakany zany ny zavatra mafy ny anjady tamin'ny fiainana, ravafanana, zanany maty, ary tsy vitan'izany fa vokatra ny tapon-doha mikatra ny ampaladiany. Kanefa tao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy mba nanota tamin'olona ny Job fa vao mainka nisaotra n'Andriamanitra. Ary raha mijeritsika ny teny izay nilazainy dia mampilatsa-dranomaso tao anatin'izany fahoriana mangidy zany. Job toko voalohany andiny faharoapolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo hoe dia nitsanga ny Job osika nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoka tamin'ny tany ka nenkohaka, sady nanao hoe nitanjaka ny voako avy tany an-kiboneny ary mitanjaka ny iverenako any. Jehovah ny nanome ary Jehovah ny nanaisitra, isaorany naneny anaran'i Jehovah. Tamin'izany rehetra zany ozy dia tsy nanota Job na nanome tsiny an'Andriamanitra. Sarotra nipetraka eo amin'ny toeran'i Job manoloana ny toe-javatra mitranga, fa raisina zany mba ho fampahirezana antsika manoloana ny ady zay hatrehantsika, satria mafy tokoa ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao. Tsy fanomeza tsiny, kanefa miafina ihany keo ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny tsy fidiviza-kevitra ny zavatra tsy sapan'ny olona. Dia le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zay manome tolotsaina mba hitondra korotana. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana, ary zay ny tokony hipetraka ao anatin'ny fon'ny olona hoe filaminana ve no antony zao mahatonga ny toe-javatra zao sa korotana. Fa raha vao filaminana avy amin'Andriamanitra zay, raha vao korotana tsy avy amin'Andriamanitra zay. Tsy atao hitsarana olona fa tsika tsy miady aminao fa mandra fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, fa nisy ambatan'olona tsiraray avy ny tokony hametra-panontaniana hoe hevitra avy amin'ilay fanahy ratsy ve mahatonga ny hetsika zay ataoko, sa hevitra avy amin'ilay fanahy tsara. Ary ny fampahirezana dia mba hatonga antsika mba tena hipetraka aloha, andinika tsara ny amin'izay tokony ataontsika, anady ady tsara. Inona ny vokadratsy ny fanapahan-kevitra zay raisiko, inona ny tombotsoa amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiko. Fa ao anatin'ny zavatra rehetra atao dia misy an'ireo zavatra anankiroa ireo foana, misy lafy tsarany sy lafy ratsiny. Dia anjarantsika ny mandiny tena, ary za dia mahatsapa mihitsy hoe malagasy dia olo amin'ny fo, malagasy dia olo kendry, malagasy nefa afaka mipetraka mandinika
dia mitaona antsika isambatan'olona mba hitodika amin'andriamanitra. Tamin'ny farantsika tora fampahirezana tao hoe ty volana septambra ity dia volana hafa kely, satria ho an'izay nanaraka ny fampahirezana tao anatin'izao tambajotra serasera zao efa matonany nitondrako an'izany. Isaky ny tonga ny volana septambra, indrindra ny volana tisry, ny volana fafito amin'ny fanisan'andro ara-baiboly, dia tsy maintsy misy korotana mandrakariva mampatsiaro zany isa-taona. Fa raha tena kristianina marina dia tokony mitandrina mieritreritra ny toe-javatra mitranga manoloana an'izany. Fa saingy matetika tsy tafalatsaka ao anatin'ny fon'ny olona ny afatra. Raha ny tenako manokana dia tsy isika azoko atao hoe tsy isika zanak'olombelona ny mamaritra ny toe-javatra mitranga, fa zany toe-javatra misy ao anatin'ny baiboly, ary zavatra tsy maintsy iainana zany na manaiky ny olona na tsy manaiky. Fa hafa kely ny toe-javatra mitranga ny volana septambra, ary tamin'ity taona 2025 ty dia tena niavaka tokoa izay niresahantsika hoe vao niditra nge ny volana septambra dia tonga ny fafito ny volana septambra. Tsy mbola volana fafito io fa fimanana hiditra amin'ilay volana fafito araky ny fanisan'andro ara-baiboly, dia nisan'iny eclipse lunaire iny tsy iverenantsika. Tamin'ny fafito ny volana septambra tokony feno manana ny volana hitondra fahazavana eto tany, fa ny zavatra mitranga nefa dia zao takona le volana dia lasa volana ohatran'ny lokona rà no hita. Ary misy antony lehibe zany, fampitandreman'andriamanitra ho an'ny olona, satria amin'io tsy mitovy mihitsy amin'le niresahantsika hoe toe zavatra mitranga tamin'ny eclipse tamin'ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny faefatra ambin'ny folo ny volana nisanina na volana biby amin'ny fanisan'andro ara-baiboly, zany hoe tamin'ny andro pasika. Fa ty toe-javatra mitranga ty tsy tamin'ny andro pasika fa tamin'ny volana fafito araka ny fanisana andro ara-baiboly, zany hoe fito volana taorinan'ny pasika mitrangany ty toe-javatra ty. Fa ny zavatra nisy nefa dia zao ny volana tsy mazava izay niresahantsika hoe tena nanankinana ny afatra ny fiangonana mba hitondra fahazavana eo amin'ny tany izay fiaino aizana, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny korotana, ao anatin'ny ota, ao anatin'ny tsy fifankatiavana. Zany ny tanjonakendren'andriamanitra, ary ny afatra voalohany indrindra zany dia afatra tena mitodika mihitsy ho amin'ny tory filazantsara, zay tena tokony ho mpanolotsaina ety amin'ity zao tontolo zao ty, eo nivon'ny firenena, eo nivon'ny mpitondra. Ary dia hitantsika fa tena nandray andraikitra tokoa nke ny tompony andraikitra ara-pivavahana tamin'ny vanim-potoana nety, fa ny manahirana dia zao rehefa milamina le firenena dia mitonga ny mpitondra fivavahana, mitondra tolotsaina. Rehefa mikorotana le firenena ohatrany tsire le mpitondra fivavahana, aiza ohatrany manampitrotraka indray mialatsiny amin'ny fitenenana ny toe-javatra mitranga mba tsy ahitany olona ny lalaka lehany. Dia io no mahatonga le tamin'ny fafito ny volana septambra le volana tokony hitondra fahazavana izay midika ho sika fiangonana tokony hitondra fahazavana eo anivon'izao tontolo zao, satria fahazavana izay hoentin'ny fiangonana tsy mijanona ao anatin'ny fiangonana fotsiny fa mijanona mihitsy eo anivon'ny firenena. Kanefa le volana ihany keo dia tandindon'le fiangonan'ny Israely ihany keo, ary raha vao miresaka ny fiangonan'ny Israely dia miresaka firenena zany. Zany hoe teo anivon'ny firenena zany ny tanjonakendren'andriamanitra eo anivon'ny firenena dia mba hitondra fahazavana ao anatin'ny firenena. Kanefa dia zao aizina ny iainantsika, ary zay iny toe-javatra mitranga iny, zany hoe fampitandreman'andriamanitra manoloana ny toe-javatra mitranga, satria tsy hoe raha mitranga tokoa iny dia tsy maintsy ho zay ny zavatra hiatra eo anivon'ny firenena hoe isy korotana. Fa mba hatonga ny olona hiambina ka raha mitranga zany dia tokony hitandrina ny olona hoe andaotsika tsy hipetraka ho takan'le volana maizina, tsy hipetraka takan'le fiangonana mitoetra ao anatin'ny aizina, tsy hipetraka takan'le firenena tena miaino ao anatin'ny aizina. Fa efa nitana ny laza dia miloa Jehova dia mitandrina mba tsy ho tafalatsaka amin'izay vanim-potoan'izay, mba lasa fianarana ho an'ny firenena rehetritsika, lasa fianarana ho an'ny firenena rehetra. Kanefa zavatra manaitra nefa dia zao le maizy atsika malagasy tohatra ny tsy hitantsika tsony, fa lasa mianatra ny fanao ivelantsika, korotana ny ivelana dia iny koa ny anarana, satria nahoana tsy mifototra tsony ao anatin'ity
soratra masiny ity ao anatin'le fivavahana satria raha azo lazay miafaka ange ny firenena malagasy raha misy firenena ambony tany de firenena malagasy ny tena firenena kristianina kanefa lasa dino andriamanitra manoloana ny toe-javatra zay mitsanga de io no natonga atsika ny resaka hoe le toe-javatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany ny zava-miafina tao anatin'iny a volana takon'iny de raha fitentsika de lioka toko faraky amby roapolo lioka toko faraky amby roapolo jerevantsika kely satria tonga tamin'ny fafitony volana septambra da ty am'y lioka toko faraky amby roapolo a de zao ny voasoratra eo ny andiny fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo hoe ary nisy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary nikitana ary ty ambony tany de isy fahorian'ny firenena fahaverezakevitra no firondroan-dranomasina sy ny fanonjana zany hoe io le zavatra hitatsika le fanairana tamin'ny fitony volana septambra zay volana tokony fenomanana lasa maizina de iny le famantarana asehoan'andriamanitra de inona ozy ny zavatra mitranga manaraka an'iny de misy fahorian'ny firenena my fahaverezakevitra ozy no firondroan-dranomasina sy no fanonjany ao anatin'ny soratra masina vao miresaka ranomasina zany de miresaka vahoaka-betsaka miresaka firenena miresaka olona marobe fa raha vao mitranga io zavatra io ka matakatra ny zava-panay hoe ay nisy aizina mipaka ety am'ty zao tontolo zao ty de zao tena misy fietseham-bahoaka verevitra le olona tsy fantantsony zay tokony ataony satria tsy misy mazava tonga ny aminy ary tsy mena tsiny de misy fietseham-bahoaka vetsy aveloha de io ny toe-javatra mitranga manerana n'izao tontolo zao mihitsy angery olona tsy hoe eto amitsika eto am'ny firenena malagasy fa iny a hitan'ny olona rehetra saiky nalaza manerana n'izao tontolo zao zany hoe fietseham-bahoaka manerana n'izao tontolo zao fa ny olana indray raha vao mihetsika zao tontolo zao de ohatra ny tehetsika koa tsika tsy afaka nandiny tena tsony manoloana ny fitaka ataony satana ny tiako resahana za tsy mametsinynizanizy tsy manatsiny daholo ny olona rehetra ninonenona fotokevitra zay entiny fa tsy matakatra ny sain-dalany satana de lasa tonga korotana fa tsika mieritreritra hoe satria firenena dehibe mietsika de ahoany tsika firenena madinika ny tsy etsika fa ndraindraiky io nge le fotokevitra hoentin'ny firenena dehibe fotokevitra daladala tsy mitondra vaolana ary tokony fantatritsika hoe tsika firenena madinika ary nytanjona kendreny ny firenena dehibe ary kendreny satana de misy ezana mandrakariva le firenena madinika satria am'le firenena madinika misy ny arena be dehibe kanefa inona ny zavatra mitranga le toe-tsaina va tonga eto amitsika de mifanapotika tsika tsetsefa tsy moramora am'izay rehefa aveo tsisy tonga saina ny am'izay toe-javatra mitranga tahaka an'izay misy forian'ny firenena ao zay mifahaverezakevitra no firondroan-dranomasina sy ny fanonjany le fietseham-bahoaka ny andiny fahinina amby roapolo horeraka ny fon'ny olona no fatahorany tsy fiandrasany zay zavatra tonga ambony tany a fa ny herin'ny lanitra de ozongozoniny ty herin'ny lanitra de ozongozoniny ty de ny finoana fa raha mahiditsika hoe horeraka ny fon'ny olona de misy ray kely eo de ry am'ny farany ary isofaty aza fanairana le fafitony volana septambra ary raha ty tena kristianina de efa nahafantatra vao mietsika eo ianao de misy fahafatesana kanefa de zao takona amin'ny olona zany rehetrarehetra zany satria nahoana aiza le mpitory filazantsara zay tokony no nampitandrina ny olona ny toe-javatra mitranga fa lasa indray ohatrany miditra ndraindray ohatrany tazana zany ohatran'le fiangonana le mpitory filazantsara indray no ohatrany mandrisika an'le olona ho tonga amin'ny korotana ankolaka amin'ny fomba ohatran'ny fiaino fiatsarambelatsy fa tsy misy fampahirezana mba tonga ny olona hitodika amin'andriamanitra ao anatin'izay ary am'izany andro zany ozy de ahitany zanak'olona avy am'ny rahona sy amikery sy voninahitra lehibe izy zany hoe tsy milaza ny tena fataperan'izao tontolo zao nge io fa fiomanana fotsiny fa ty zanak'olona avy amikery sy ny rahona lehibe ty de hitatsika moa ohatrany mampime any de zavatra hoetan'le mpitory filazantsara manerina n'izao tontolo zao tamin'iny hoe raha fa tonga ny 25 septambra manaraka an'io ahitany any angeny de zavatra mitranga de ao le enlèvement de l'église ozy tena isy kristianina be dehibe mihitsy anjavona tapoka amin'io ary tena mitompo teny fantatra mihitsy ary misy mihitsy mpitory filazantsara gasy tena nanamafy an'izy io za de nampitandrina ny fiangonana anatrehan'izany rehetrarehetra zany
fitaka daholo zao aizina aparitaka mba hatonga fisavoritahana eo nivon'le tena mpivavaka ihany keo ka raha vo misavoritaka ny eo mpivavaka de mpivavaka nefa mba mitsinjo an'izay keo ny firenena satria everiny fa rahamandre mitondra tolotsainy ny zavatra mitranga nefa misavoritaka ny kristianina tsy maintsy misavoritaka ny firenena na tena tsy tena satria fampianarana tsy izy ny zavatra mitranga de hoe isy enlèvement de l'église zany hoe tena tonga de misy kristianina manjary natapaka zany hoe miainga milohan'ny fotoana nefa mbola tsy tonga fataperanyity zao tontolo zao ty fa zava-doza zany re olona mahatonga fitaka kanefa tsy hitan'ny olona hoe zavatra kely takan'izany de fa miteraka korotana ary nefa hainy foana no miresaka reo io ara lelazaiko kanefa rehefa tena anjereva na iza zay kristianina nanjaviny eo ny zavatra hitandraindray ohatrany hoe lasa kidina mpinina ara-panangy ny zavatra mitranga de tia tany any fa fisotomana ny olona anaiky ny fampianarana tsy izy ka raha vo tsy izy ny fampianarana maiziny ny tany aman-danitra korotana ao anatin'ny fiangonana korotana manivy ny firenena raha ny toe zavatra am'izao vanimpotoana zao mahamenatra le kristianina tena tokony hitondra fahazavana ho an'ny olona kristianina tsy mitovy hevitra de azagabontsika raha tsy mitovy hevitra ny mpanao politika azagabontsika raha tsy mitovy hevitra le vahoaka satria naona tsy nandray ny anjara tandrify atsika isika mpitoro filazantsara kanefa mampalaelo ange zavatra mitranga eo anivon'ny firenena kanefa na izanona tsy zany aza misy ny tena mampitondra fanantenana ny andiny favalo ambyroapolo amin'ny liko toko faraky ambyroapolo raha vo mendoza ny zavatra zany ozy de mendrandra ka sandratony lohanareo manakaiky ny fanavotana anareo zany hoe aorinany korotana de misy fanantenana lehibe ary avelan'andriamanitra hitranga taka ny joba zay nyresantsika teo mafy ny zavatra ny anjady tamin'ny joba nitondra faisana tsy hizakan'olombelona zany ary fiatrany vadiny ara-tena neso azy mbola hifikitra amin'andriamanitra ihany ve ianao fa zay taka ny tenin'ny olona vehivavy adala ny teninao izy fa tsy nanota tamin'olona ny joba finona ny zavatra mitranga tena fahasoavana goavana be lasa ny fitahina sy ny fahasoavana nomen'andriamanitra azy milohan'ny alany tety am'ty zao tontolo zao ty avoroa eny ary zany ny fanantenana omen'andriamanitra atsika zay mbola hitatsika am'ty volana septambra ty ihany keo ny toe-javatra takan'izany ka inona ny toe-javatra misy lika toko faraiky ambyroapolo nyresantsika zay fa ny zava-dehibe tokony hifotoran'ny firenena ny malagasy rehetra mampahirezana atsika raha vo mendoza ny zavatra zany ozy de mendrandra asandrato ny lohanareo manakaiky ny fanavotana anareo fa io tsy aza tsy vita ny herin'ny teny ao fa jehova no afaka miditra antsehatra manolona ny zavatra tsy afahana miala kanefa ny afatra ny tenin'andriamanitra zay hitatsika hatrany tantara hitatsika lavabe nge nitondranany zany tao anatin'ny fampahirezany fivoahany zanak'israely tao amin'ny tany Egypta fa rehefa tonga mivanimpotoana nanaken'ny olona n'andriamanitra mba izy no anome ny vahaolana rehetra afaka tamin'ny vahoany fireneny dehibe zay ny Egyptianina tamin'izany vanimpotoana zany tavavoaka somatsara ny zanak'israely tamin'izany vanimpotoana zany tokony ho fianarana ho atsika ihany keo de ozy ny aty amin'ny exodosy toko faefatra ambifolo exodosy toko faefatra ambifolo fa sarotra nefa manaiky an'io exodosy toko faefatra ambifolo andiny faefatra ambifolo jehova hiado anareo fianareo kosa angina toe-javatra misy nefa toe-panahy tokony ananany kristianina zany avy aloha jehova niady fa raha tena olona mivavaka amin'andriamanitra mangina fotsiny kanefa le ampono misandratra de inona tanjona kendren'ny satana ny ampirisika ny olona hoe ndana ianao miady mba tonga ny jehova angina eo anatrehan'izany kanefa na de torina ara zany hoe aleo re olona manginy avy aloha jehova niady tena fahamarina ny ty re olona tsy kristianina daholy ny olona eto amin'ny firenena kristianina ary tsy manaja an'izay tenyzay maika fa ny tsy kristianina kanefa na izanona tsy zany tsy maintsy torina ny fahamarina tsy mahita lalana aza ho mpamonjena afa tsy mifanekena ny tenin'andriamanitra tsika mba hahafahany jehova miditra antsehatra taka ny nidirany tamin'ny zanak'israely efa tapidalaka lenge zanak'israely tsy hoe efa tafavoaka tao anatin'ny fangejan'ny fireneny dehibe de ny egyptianina
tafavoaka fa mbola mietsika ihany reo nanenjika fa tena teo amin'ny vanim-potoana na akivy efitra manodidina miaramila ny Egyptiana rehetra avatorina nanenjika ranomasina ny teo anoloana na tonga ny zanak'Israely mivarahotsana ny tena aloana ihany ny verona any amin'ny tany Egypta ary io mitanjona ankendreny devoly na tonga ny olona iverin-dalana ka tonga ny olona ho fehezina ho mafimafy kokoa zavatra mianjady aminy fa loza amina tambo raha tapa-kevitra ny iverona any amin'ny tany Egypta reto zanak'Israely reto kanefa Andriamanitra namindra fo dia inona ny zavatra temen'i Jehova lazao amin'ny zanak'Israely androso ary teo ny zavatra tsy nampozo ny zanak'Israely satria tsy nitenenina zany ny zanak'Israely hoe mandihana ihany fa io ranomasina io age tsy masakana anareo fa navelan'Andriamanitra ho taty-dalakale mihitsy teo nisy fahagagana tamin'ny alalan'ny Mosesy olombotendrin'Andriamanitra natahotra n'Andriamanitra nanome baiko esarao ny ranomasina eo amin'izay zavatra eritreretintsika fa tena tsy ahitana lalakale ilaliny ivoahana intsony vao mitopika amin'Andriamanitra ianao misy lala solitan'Andriamanitra ary eo no mpaherezako antsika argan'lioko toko faraika amin'ny roapolo raha vomendoza ny zavatra zany mendrandra fa manakaiky ny fanafotana anareo inona no afatra mandeha hitodika amin'Andriamanitra reo olona ao amin'Andriamanitra rery ihany misy ny vahaolana ary fahamarinana zany na dia sarotra inona azy fa misy ambatan'olona misaintsaina manahoana ny lalaka izorany fa ny zanak'olombelona dia zao te hiezaka mandrakariva hitady vahaolana araka ny herin'ny tena fa amin'Andriamanitra kosa tsy arak'izay fisaina ny zanak'olombelona fa izy ny miady sika mangina ary matoky isika fa na izao ary ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena mbola izy fahagagana ataon'Andriamanitra mba hitondra vahaolana ho antsika tsirairay avy vavakisika misotranao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teny mandray izay mpamoninay teny fiain'ny fitiavana sy fampahirezana teny mampanantena fa mbola misy famonjena zay ho tanterahanao mety tsy ino izay kanefa miasa malaky Jehova Andriamanitra ray io mba handresy lahatra ny firenena fa ianao no antopisi ny firenena ianao no mamahaolana ikatahananao dia mifanainao masina no hiasa amin'izao firenena malagasy izao mba hiverena ny fahendrena ao anatin'ny fony tsiraray avy mba hisin'ny filamina hitsara ny korotana ka mba iray fo iray saina mba ho tonga ny tena fihavanana marinao aminao dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva